Zay no mikasika an'iny vaovao iny fa vetrany isika dia hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika kosa mikasika ny fifidianana metoy ny fandinihan'ny fitsarana manokana amin'ny sana ny fifidianana ny fitorinana mikasika ny fifidianana izay nitanterahana ny faharoapolo ny volana desambra lasa teo ary efa nisy ny fanapahan-kevitra izay navoakan'izy ireo moa momba ny fangatahana ny aniliana ny candidat roa tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa teo. Nolavy ny fitsarana manokana amin'ny sana amin'ny fifidianana ny fitoriana fangatahana faniliana ny candidat roa filoham-pirenena ery Rajaonarymampianina sy ny Dr Jean-Louis Robinson. Araky ny arela arana fahatelo tsipika CES tsipika D tsipika AR 2020 izay mivoaka omaly 7 janoary dia samy nanao fangatahana aniliana amin'ny mpifaninana amin'ny candidat roa ery Rajaonarymampianina sy Jean-Louis Robinson. Fampiasana ny fahefam-panjakana no anisan'ny nangatahan'izy ireo ny faniliana ny candidat mpifaninana aminy. Samy laviny CES avokoa nefa ny fitorian'izy ireo. Noho ny fangatahana nataon'ny candidat Dr Jean-Louis Robinson mikasika ny tokony hijerena lisy mpifidianana izay nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihojiana voaloha sy faharoa tamin'ny fari-pifidianana manaraka ireto: Sonerano Vongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Tolehara faharoa, Amboasary Atsimo, Betroka, Mahajanga voalohany, Marivoay. Nandidiny Senita anatotany lisy mpifidianana tamin'ireo fari-pifidianana sivy ireo ny CES. Anisan'ny nodinian'ny CES androany ny fitoriana fangatahana fanafoanana ny fifidianana izay nataony 20 desambra lasa teo manerana ny nosy. Fitoriana izay napetraka ireto olona manaraka ireto: Rahalay Mampisaina Arnoul Manuel, sous-tenant GTT International Genève, Rasoldier Julia, Arinosy Njatovy Josiana Saondra, Ranaivo Arvelo Bakoly, Rasoanandrasana Viviane ary Randremanalina Paul Romule. Tsy niraisin'ny fitsarana manokana amin'ny fifidianana avokoa ireo fangatahana ireo.